Fahalameram-patsika tsy rerafindray tsy asy telatsinainy maraina fa 3 volana aogositra ity manao fahasoavan'ny tompo aminao izay manalaka tsy tapaka ny fandraisan-ten'Andriamanitra eto mirary soanao andrindra izahay. Raha niterantsika ny amofinainan'io dia vavakasika. Ry tompo Andriamanitra eo atolotra ianao ny deran'ny laza ny asa sy voninahitra. Misaotra anao izahay satria tombontsoa lehibe no ahafahanay miantso ny anaranao amin'izao maraina izao ary indrindra ny ahafahanay mametraka ampelantananao ny mombanay rehetra ary indrindra ny tontolo andro ny herinandro itiavinay ihany koa dia aoka ianao tompo no jiro anazavanay aminaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ny trosantsika. Nalaina amin'ny Lioka 2:15 manao hoe ho atrinona ny trosan'ny tompoko aminao? Amen. Moa tsy fantatrareo fa tsy tompon'ny tenanareo ianao fa olom-boafidy ianareo. Raha eo amin'ny Korintiana 1:9-7 zany. Endreny ny haben'ny vidiny naloha antsika dia eritrereto ny azo fijaliana sy ilay sorona izay nasandrina teo ambonina dia jereo ny tanany ny tsatohan'ny fantsika tsy fantsika kely fantsika loza be mihitsy. Dia jereo ny tongony nofatsihana tamin'ny rezatra teo amin'ny hazo ihany koa niatra tamin'ny tenan'i Kristy ny fahotako sy ny fahotanao. Dia izany fijaliana sy hirifiry izany izany ny vidin'ny fanavotana antsika. Ny fitiavan'Andriamanitra mahatalanjona izay aseho ao amin'ny Kristy no siansan'ny lanitra manontolo sy hirany. Tsy tokony hiteraka fankasitrahana sy fiderana am-pontsika ary ve izany? Aoka tsy ho amin'ny teny ihany no hiderantsika azy fa amin'ny fanokanantsika ho azy ny momba antsika manontolo sy izay rehetra nanantsika ihany koa. Ohatrina ny trosan'ny tompoko aminao tsy voaisanao akory anefa izany. Moa ve misy apahany amin'ny tenanao izay tsy navotany na fananany eo ampelantananao izay tsy hanazy akory? Raha mitahaka an'izany izy moa ve azonao ampitiavan-tena ohatran'ny hoe fanananao reny le izy? Harovanao aminy ve izany ka ampiasanao amin'ny zavatra hafa ankoatran'ny famonjem-panahy? Amin'izany no mahatonga fananarivony maro very. Ary moa ve misy fomba tsara kokoa anehontsika ny fankasitrahana ny sorona ataon'Andriamanitra sy ny fanomezana lehibe izay natolony an'izao tontolo izao mihoatra noho ny fitondrantsika fanomezana sy fanatitra arahan'ny fiderana sy ny fankasitrahana noho ny amin'ny fitiavana lehibe izay nitiavany antsika. Andeha isika hiandanja ny lanitra ao anatin'ny fanetretena ka hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra tahaka ny mpanompo. Rehefa mijoro manoloana ny azo fijalian'ny Kalvari sy ny zanak'ilay Andriamanitra mandrakizay sy nombona ho anao ianao aoka ho izao ny fangatahanao izay milohatra avomponao manao hoe Tompo, inona no tianao ataoko? Efa nilaza taminao izy manao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Rehefa ho hitanao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ireo fanahy maro izay novonjena tamin'ny alalan'ny famonjena sy ny fanomponana nataonao dia ho faly ianao satria nanana tombontsoananao an'izany asa izany. Ny hery izay nomenan'ireo apôstôly fahizay ihany dia izany hery izany ihany koa no omenantsika ankehitriny ho an'ireo izay vonona hanao ny asan'Andriamanitra. Koa dia alao hery ary aoka ianao vonona mandrakariva isanandro isanandro hanao ny asan'Andriamanitra, manokana fotoanany amin'izany atsaro fa mpanompon'Andriamanitra ianao, miasa aminy, miara-miasa aminy satria efa azy novidin-drano tokoa isika. Amen. Vavaka isika. Saotranao indrindra ireo ny amin'ny teninao izay ndraisinay anio. Mamelany elokay mamindrafo aminay tantara amin'ny tananao mahery izahay ary aoka tsapanay mandrakariva fa efa voavidinao tokoa izahay. Tsy misy mahasakana anay fa aoka tokoa anie izay ho tonga saina fa ampiara-miasa aminao tokoa ankehitriny. Aminaran'i Jesosy. Amen.
ka